mikasaka rikikasa vazoviara yaha fitatoy zany satria nania fitsarana androany farombefolo ny volana aogositra ny voalohany aloha dia ny fisaorana reo namana rehetrarehetra zay nanoa nankahery tao anatiny zay herinandro vitsivitsy ny antserina nytia raharatsy izay ny faharoa dia makasitraka ihany koa zany fitsarana namoaka any mididy zay heritaona sazy miantona moa zany na hoe non sursis moa zany izay aloha zany dia izay amin'ny rahalahy tsy hijanona amin'le didy teo zany fa anao fampiakarana zay aloha satria heverinay zonay ny mivezivezy eto amin'ity Madagasikara ty zonay ihany koa ny maneho hevitra sahala amin'ireo zay tsy mitovy hevitra na ara-politika na io resaka basitoliary io zany ka nya zany ny tiporesahany ny team-pamarana de hoe marina eo inylay sazo miantona heritaona iny izahay raha teo koa zany teo anatin'le raharaha tsy nieritreritra na de ray minitra ary andika lalàna mihitsy fa mipetraka amin'ny tompona ndraiky anay satria averiko ihany hoe tarika politika ny tenako zanaky ny faritra atsimo andrefa ny tenako indrindrandrindra zanaky ny commune ankely malinika ny tenako ataoko ahoana moa zany ny fijery ny loza anjo ny fireneko ny soratra masina no miteny an'izay fa tsy izahako fantatrareo tsara fa ny antoko izay tarihako dia mijoro amin'ny fanoherana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena nandray anjara zay tamin'ny fandaminana ny raharaha somamana hitatsika fa nilamina nandray anjara ihany koa zay amin'ny fanampianan'ny mponina zay tsy manaiky ny fitandrahana tairarara kasainy na orinasa vahiny atao any amin'ny faritra varatra nandray anjara zay amin'iren'ilay karazana rehefa ahitana hoe endrika mety hoe accaparement de terre na zavatra tsy ekeny ny fokon'olona dia mijoro batany zay ny commune Kilmalinika ny faritanin'ny Toliara toerana ny aviko dia veriko hoe eloka na tsy manoloana ny lalàna fa amin'ny fiarahamonina tsy hijoro manoloana ny loza hitako fa androa ny tanindrazako zay zany no mibaiko anay amin'ilay fijoroana amin'ilay fandraisana ndraiky ka eto aho zany dia manamafy marina fa eo le sazy heritaona zay sazy miantana moa zany iny fe dia mariako mahazo matokotsika fa tsy emotra velively zany zay amin'ny tolona ary tsy ampiova ny fomba fijery politika ny otrikafo sy le arabe vahiny ny sazy navoaka ny fitsarana ny aloha ny mariako hoe midika inona ilay bidy fitsarana dia mazava tsy mbola nahita olontsika na dia iray raha zay pomba ny basitoliara ka voantso teto amin'ny fitsarana nefa hevitra tsy mitovy zay fa raha ny mpanohatra ny basitoliara kosa dia mila ho isam-bolana dia misy foana miakatra nytia fitsarana ity heverinay fa misy mizana tsindrinila zany eo areto aho zany dia manamarika zavatra anankiray isan'ny zavatra nresahana taminay koa zay tsy voaresaka moa zay androany dia ny hoe ny atao hoe manohatra ny basitoliara dia manohatra ny fitondram-panjakana eto aho zany dia te anontany aizany misy base juridika artikla firy amin'ny code pénal no milaza fa rehefa manohatra ny basitoliara dia manohatra ny fanjakana ohatra hoe mba hiverinay kosa fa zavatra tsy mety ny zavatra sahala amin'izany ka miady zay mety zay no niaran'ilay fitsarana androany izay no niaran'ilay sazy heritaona zay sazy miantso androany mety misy ny faly misy ny manohana anay fa tiako ho fantatrareo rehetrarehetra fa ho anareo ho an'ny malagasy rehetrarehetra no nijoroanay fa tsy ho tombontsoanay samyrery akory da ho anatin'izay zay zany mba tiako hisarihana ny sain'ilay mpanakory reny satria misy rehetrarehetra mihitsy zany androany ary nanao ny fomba rehetrarehetra anagadrana ny tenanay fa oza hoe ndray andro any mbola tsaronareo hoe soa ihany fanjoro izy enina amin'ny rahalahy soa ihany fanjoro ireo mpanohatra mitetikasa basitoliara eo fa raha pitso raha afaka pitsaka hoe tsy ho basitoliara ihany fa tsika ireo samy manana ny faritra ny vitsika avy rehefa tonga any amintsika io dia ho tsaronareo izahay hoe soa fa nisy an'leireny joro niady ho an'ny tombontsoany rehetrarehetra satria zany resaka basitoliara sy ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena zany tsy izay ihany angeny iaran'izany tsy izay ihany angeny manana taranaka eto amin'ity Madagasikara ity na ny faritra tsy mandrefana itsika rehetrarehetra reo na ireny mpanakory reny ara manana taranaka ihany koa ho amin'ny tombontsoanareo ho amin'ny tombontsoantsika rehetrarehetra na ny momba na ny tsy momba an'ilay tetikasa nyjoronay ary tsy ho vahevitra mihitsy zay amin'izay lapirehetra ijoro hatramin'ny farany amin'ny fanoherana ny zavatra iverinay fa tsy mety grand maître Julien ty ny fositra rehetrarehetra
tondra ny reto voromay reto ohatrany karazana mitisy mihitsy amin'izao fotoana zao any Benitez ny mitoby ao amin'ny EPP Benetsa ireo mpitandro ny filaminana fiarovana tanindrazana fandrosoana ay moa fiarovana tanindrazana